Izay pejiny fona izay ihany no amaranantsika ny vaovao amin'ity takarivo ity. Fotoan-dehibe ho an'ny sekoly alahady eo anivon'ny FJKM Ambody ady vaovao ilay andron'ny omaly satria dia nankalazana tao an-toerana tokoa mantsy ny famaranam-bokatra sy ny fanokafana ny 520 taona ny sekoly alahady mihira ao Ambody ady ao. Lanonana rososona be zao nankalazaina omaly tetsy amin'ny FJKM Ambody ady vaovao dia ny famaranam-bokatra ny sekoly alahady sy ny fanokafana ny 520 taona ny sekoly alahady mihira Ambohidahy na samihaha. Ao anatin'le famaranam-bokatra ny sekoly alahady satria moa tamin'ny 10 volana febroary ity dia nisy ny ray volana natoka ny fiangonana vokatra ny sekoly alahady ka ao anatin'izay hoe anisan'ny nisongadina tamin'ny vokatra dia ny fifaninanana soratra masina question pour un chrétien izay nandraisan'ireo sokajy ankizy tanora ary ny olon-dehibe anjara. Tao anatin'izay dia anio zany no antanterahany ihany koa ny lalao famaranana ho an'izay question pour un chrétien izay ary dia misy moa ny valisoa izay natolotra ny arahana tamin'ireo malala-tanana tamin'ity question pour un chrétien ity. Isongadina tsangam-batony izay 520 taona izay dia hoe iolo ny famoahana rakikira atotakira voalohany ataony ny samihaha satria tao anatin'izay 520 taona izay dia mbola tsy fa amin'ity vao isy izay rakikira izay. Isan'ny tanjona ho an'ny FJKM Ambody ady vaovao ny fananganana foto-drafitr'asa vaovao tao aorian'ny fankalazana ny jobily 520 amin'ny 100 taonany. Misy araka izany ny fiara-miasa amin'ny atoko-pira ampifity. Ny tanjona tamin'izany hoe nanangana sekoly vaovao satria raha ny sekoly eto ambadiky ny fiangonana dia ditery ary noho ny fiara-miasa amin'ny ampifity vao amin'ny fiangonana FJKM misotro fitiavana dia tonga hiara-iasa izahay ny amin'izany fananganana ny sekoly zany satria eo mpanatanterahana ny rihana voalohany zay amin'izao fotoana izao dia amin'ny alahady zao fahatelo ny volana marsa 7 manomboka amin'ny 7 dia misy méga concert lehibe izay ho totsain'ny ampifity. Mahatratra 30 amin'izao fotoana izao ny sampikambana ao amin'ny samihaha. Anarivony maro no trabona tao anatin'ny fandalovan'ilay rivotra Zaronatany amin'ny ilany Atsimonosy tafakatra 12 kosa ny olona namony ainy tao anatin'izay fandalovan'ny rivotra izay hatrany akoatr'izay dia itony rotsakorana satria dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika raha ny fampitam-baovao aza avy eo anivony sambandra-pahamantatra ny toetrandro. Tompoko lasy tompoko vavy mifanondrito ny fampahalalam-baovao antsika isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny rapitsondray veloma.